sahaja harap baik jiru hari pada kita hari isi kehilangan dia sekat-sekat untuk segala sahaja Allah beribadah kasih kepada Natratra izao fotoana lehibe izao miavaka satria dia alahady natokana hitondrana mavaka ny mpitandrina mianakavy Andriamatoa Totofeno Tehisy Mpitandrina. Volana vaovao riapana arak'izany ho hevitra vaovao indray no banjintsika an' Jesosy Kristy Tompo eto amin'ny sahany FJKM manantenana an'Andriamanitra Advento faharoa. Ho aminareo hatrany amin'ny fahasoavana ho mpampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Idera ankalaza hanome voninahitra an'Andriamanitra isika riavana amin'ny alalan'ny Salamo 5:20 andininy voalohany hatramin'ny 5 ary ny hira izay voalahatra eo amin'ny fafana. Aoka isika hitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Toy izao amin'ny fivaky teny izay mivaky manao hoe amin'ny anaran'ny Jesoa ho fideranan'Andriamanitra. Avia, aoka isika ho an'i Jehova, aoka isika no fifaliana ho an'ny vato-lampy famonjenantsika, aoka kevana trehany amin'ny fiderana isika, aoka no fifaliana ho azy amin'ny fiilana isika. Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambon'Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tany ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary aza ny tendrombohitra avo, ary ny ranomasina fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia ny volon'ny tanany. Amen.
Andriamanitra ianao rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tompo sy mpamonjy anay. Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara ihany koa. Andriamanitra avo petraka, Andriamanitra efa fijery. Noforonin'ny tananao tokoa izahay ary noforoninao hanambara fiderana ho anao Andriamanitra. Ho ankehitriny ary ny tompo masina tsara indrindro, raiso ny fiderana izay nasandratray ho anitra ankasitrahana manom-pofona eo amin'ny lapan'ny voninahitra Andriamanitra. Andriamanitra mikendry fahasoavana sy fitahiana mandrakariva ho amin'ny fiainanay ianao. Andriamanitra miteny aminay tsy tapaka ianao. Andriamanitra mifandray aminay mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao. Ary asehoanao hatrany fa asan'ny tananao izahay, zanakao izahay, akarakarainao izahay. Velonay natrako hamonjena izahay tompo, manatitra ny fiderana teo anatrehanao, ary indrindra manompo anao Jeso Kristy tompo. Ankehitriny azy aoka ny fanahinao masina hiasa feno manan-kery aty anatinay tsirairay avy, mba hahatonga anay ho tafaray marina aminao Jeso Kristy tompo, ka hitombo finoana indray, andray fahasoavana, andray fitahiana avy aminao Andriamanitra. Dia misaotra anao ihany koa ny amin'ny famelan-keloka izay hampanantenanao aminay, satria raha miaingo tokoa ny fahotanay izahay dia matoky sy marina ianao Andriamanitra, ary manafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Misaotra tompo hatramin'izay nitantananao amin'ny fiainanay. Misaotra tompo ny amin'ny fitantananao ankehitriny. Misaotra tompo ny amin'ny mbola fampanantenanao ny amin'ny ho avy, satria Andriamanitra mandrakizay ianao. Dia amin'ny anaran-tsaonao Jeso Kristy tompo sy mpamonjy anay no ahafahanay manonona indray izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ankalasa sady ny tenin'Andriamanitra isika riavana, ka ny fotoana ho an'ny ankizy ny tanora no hanomboantsika izany. Ny sambana sekoly alahady dia faty miaravantsika fiangonana ka manolotra tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana ny ankizy sy ny tanorana izao. Mangataka ny ankizy, ny tanora ary ny sambana sekoly alahady rehetra mba hitsangana. Hivavaka isika, fanahy masino, ampafantaro anay araka ny teninao, fa manana izahay manana anao. Amin'ny anaran'i Jeso Kristy, amen. Mahazo mipetraka ianareo. Bokin'ny Fitomanina, toko 7, andininy 720. Fitomanina toko 7, andininy 720. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, Jehova no anjara, hoy ny fanaiko, ka dia hanantena azy aho. Amen. Andeha raha antsika rehetra mamerina hoe izany ny soratra masina izany amin'ny anaran'i Jeso Kristy, Jehova no anjara, hoy ny fanaiko, ka dia hanantena azy aho. Tenin'Andriamanitra manambara fa mampifandray antsika feno amin'Andriamanitra ny fanahitsika. Tenin'Andriamanitra manambara fa mampifandray antsika feno amin'Andriamanitra ny fanahitsika. Koa satria tsy anjery mofonay na volana Desambra, io andinin-tsoratra masina io dia le anarantsika, ka izay teneniko no averinareo. Jehova no anjarako, Jehova no anjarako, hoy ny fanahiko. Jehova no anjarako, hoy ny fanahiko, ka dia hanantena azy aho.
izao a tsy enjery izy io tsy hoe tsy enjery atao fotsiny fa tsy enjeryna tenin'Andriamanitra sady iainana mandritry ny 10 volana desambra ity ka tena atao faly be ianao no manana zany hoe Jehovah anjaranao zany dia ataovy henin'Andriamanitra amin'ny feo mafy be miaraka tsika izay andiny-tsoratra masina izay dia isan'andro hatramin'ny raika amin'ny 3 desambra dia ataovy fantatr'Andriamanitra fa anjaranao izy isa 2 Jehovah no anjara hoy ny fanahiko ka dia natena azy aho aiza misy an'izany andiny-tsoratra masina zany iaraka ivavaka izy tompo misaotra fa hay manana ny kandefana izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen eo an'Andriamanitra ilerany amin'ny voninahitra amen. noho ny fitiavana ho anay fa fombanao adrayadray tokoa rehefa mivory izay vahoakanao Andriamanitra dia manakambara sy miteny aminay mandrakariva ianao teninao ilay loharano tsy mba mamitaka fa mamelona anay satria tsy ny mofo ihany no ivelomanay fa ny teny rehetra izay aloka amin'ny vavanao Andriamanitra teninao ihany koa dia mampianatra anay mananatra anay mitaizanay amin'ny fahamarinana indreo ary tompony mpanomponao izay novidinao hamaky izany teninao izany mifanesy dia ny fanano masina ny no angatahanay hiasa manakery aminazy tsirairay avy ireo ka avy tany mamaky tsara tsy misy diso fa arak'izay voasoratra ao anatin'ny teninao izay voasoratra amin'ny tenin-drazanay io koa ny mpanomponao olom-baositrao no fidinao hitondra ny afatra hitondra ny teninao amin'ity any maraina ity tompo fananao an-trano no angatahanay hiasa manakery amin'ny mpanomponao ka ianao anie no ampiteny ny vavany ianao anie no hanokatra ny masom-panahany mba hanambarany ny tenin'ny fahamarinana aminay ka tsy isy zavatra ho fambarany eto afa-tsy ny sitraponao Jehovah Andriamanitra irery any ary ireto vahoakanao marobe izay tonga manantona anao amin'izao tempolinao masina izao izay tsy afaka ty fa hatraminao Andriamanitra vavahadiny lanitra fanano masina hatramo tompo no irinay sy angatahanay mba tena hiasa manakery amin'ny sambatan'olona tsirairay avy ka mba tena hifantoka tanteraka amin'ny fandrenesana ny teninao izahay ka mba tena amo avy zato eny ety anatinay tokoa ny teninao mba ho tola ivona fafy amin'ny teny tsara amin'ny tany tsara dia tsy ho toy ny nidiranay tsirairay avy eto ny voanay fa samy henoko ny famindrapo fitahiana avy aminao mba tena iainanay hivelomanay isan'andro tokoa anie ny teninao dia ataovy mamy atao mavanay toy tantely tokoa anie tompony teninao dia amin'ny anaran-tsonao Jesosy Kristy tompo mpamonjy anay no anaovana izany vavaka izany misaotra ray malalo amen. Kamaksian'ny teny soratra masina sika ry havana izany dia hitantsika ao amin'ny Joba 1:20 ny andiny 7:20 ka hatramin'ny 20.
tohizana ao amin'ny filazantsara araka ny jaona toko fahatelo ny andiny fahaela ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo ary faranana ao amin'ny epistily voalohany sorata amin'ny petera voalohany toko voalohany ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, raha ampanatrihanao azy ny fonao ary atantinao aminy ny tananao ka misy heloka eo an-tananao dia aloha lavitra izany ary azavela hisy ratsy toetra ao andahinao dia azo anandratra ny tananao tsy misy tsiny ianao koa hijory tsara ary tsy atahotra fa ho adininao ny fahorianao toy ny rano efa nandalo no atsiarovanao azy ary amirapiratra lavitra noho ny tatao vovonana ny andronao na dia sendra manjombona azy dia ho tonga tahaka amin'ny maraina. Atoky ianao satria misy fanantenana eny hijery manodidina ianao ka andro tsy aminay aly dia ho tafandry ianao fa tsy hisy anay taitra ary maro no ilasitraka aminao fa ny masongatsy fanahy kosa ho paly ka ho very avokoa ny fiarovana azy ary ny fialalaina ihany no amin'ny sisa azony antenay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra nino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho elohiny, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha atao, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka tokanaN'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohany, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa ireo ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankarala ny mazava, sady tsy manantona ny mazava. Fa andrao hita miariary ny asany, fa izay manao ny marina kosa dia manantona ny mazava, mba haseho ny asany, fa tao amin'Andriamanitra izany. Ary raha ilay tsy mizaha tavan'olona fa mitsahatra araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray dia mitondra-tena amin'ny fahatahorana mandritra ny avy fivahiananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety posibla tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondra-tena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana fa ny ranosoan'ny Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilena ary tsy misy pentipentatra izay fantatra raha teo fony tsy mbola amin'ny fanorenana izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalana dia ilaina anangana azy tamin'ny maty ka manome voninahitra azy mba hiorenany fiononareo sy ny fanantenanareo amin'ny Andriamanitra. Ray masina mamesinay fahamarina teninao fahamarina. Hitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika miavana ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao dia ny mpitandrina Rakotondraibe sy Lofo Malana président synodaly any amin'ny synodam-paritany Kristy fanantenantsika Tomasina Atsimo larana faharoa amby telopolo. Ny hira 970 izay voalahatra eo amin'ny fafana no hitsainaitsika ny afatra eo amin'ny tsangana. Ah
hiainona ny afatra avy amin'ny teninao, dia mitenena Jehova fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Mahazo toerana aminareo ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Tenin'Andriamanitra ifampahirezantsika ry havako amin'ny andro anio ity, araka izay dinika ny fanaovanay tamin'ny fitandrina, dia ny Isaia mpaminany ny toko 120 ny andininy 9. Isaia mpaminany ny toko 120 ny andininy 9. Raha sitrakareo ry havako, ndao isika rehetra hiaraka hamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy rehefa avy manisa 3 aho, isa 2 3. Ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany, ary natsoka avy tany amin'ny sisiny, ka nilazako hoe mpanompoko ianao nefa nofidiko ka tsy vary. Amen. Mpanompoko ianao efa nofidiko ka tsy vary. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havako, raha ometsika lohateny anankiray dia milaza hoe ny fanavaozana ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona. Ny fanavaozana ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona. Fa inona tokoa moa ilay fanavaozana ataon'Andriamanitra amintsika? Misy zavatra anankiroa rehetra. Ny anankiray ny nilazany hoe mpanompoko ianao. Efa tafaverina tanin-drazana ny zanak'Israely eto rehefa avy nobaboina tandritra ny fotoana lava. Tao anatin'izany fahababoana izany dia tsy manana ny maha izy azy izany zanak'Israely izany. Izy tafaverina tanin-drazana amin'izao tsy nohony amin'izy ireo akory na noho ny maha izy azy, fa tena asan'Andriamanitra mivantana tamin'ny fiainan'ny zareo no natafaverina azy any an-tanin-drazana. Mazava tsara fa na inona ezaka nataon'ny zanak'Israely tsy nanana hery hanoerana an'ireo mpanjanaka izy, fa dia miantehitra tanteraka tamin'Andriamanitra ary mivavaka andro aman'andro mba hahavy tafaverina azy any amin'ny tanànany na any amin'ny tanin'ny zanak'Israely zany. Inona ary no tena zava-misy tamin'izany vanim-potoana izany? Rehefa tafaverina tanin-drazana ny zanak'Israely, niova tanteraka ny fomba fisainany, nariny tanteraka ilay fanompoan-tsampy, ny anany izay zavatra rehetra tsy ankasitra'Andriamanitra, fa ny zavatra ny masony nametraka an'Andriamanitra ho ambony ary tsy misy natakalony azan'Andriamanitra zany. Tsaroany rehefa tafaverina tany an-tanin-drazana izy, fa nahatonga antsika ho lasa babo anie, isika niala tamin'Andriamanitra, isika nivadika tamin'Andriamanitra. Ka nanomboka eto zany tsaroany zanak'Israely fa le Andriamanitra ihany no Andriamanitra, ilay Jehova ihany no Andriamanitra. Izy ihany no mahatanteraka ny sitrapony amintsika, izy no mahavo antsika ary izy no manome antsika ny tena fiainana. Tsaroany zany rehefa tafaverina tany an-tanin-drazana. Ary tsy vitan'izany ihany, fa le Andriamanitra nitondra azy niverina tany amin'ny tany Kanana dia tena mipetraka ho ray ahary azy, ary tena navozon'Andriamanitra koa ny fiainany manoka. Izany fanavozan'Andriamanitra izany hitondra azy ho amin'ny fiaina vaovao, hitondra azy ho amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Fa nisy zavatra anankiray koa tsy adino ny zanak'Israely rehefa tafaverina tany an-tanin-drazana, dia ny fankatoavana n'Andriamanitra, ny faneken'Andriamanitra ka nahatonga azy ireo hanaraka tsara n'izay didiny, hanaraka ny fitsipiny, hanaraka ny fitaizana izay ataon'Andriamanitra. Mazava zany fa tena niova tanteraka
ny fiainany zanak'Israely rehefa nafahan'Andriamanitra tany amin'ny fahavalo izy. Ary zany miteny amintsika tsirairay isika rehetrareto efa avy no avozon'Andriamanitra avokoa ny fiainantsika rehetra, ary raha samy mijery ny tantaran'ny fiainany lasy dia anaiky fa efa no avozon'Andriamanitra isika, ary efa natsoin'Andriamanitra hoe mpanompo, ary avy amin'Andriamanitra na ianarany zany fa tsy avy amintsika olombelona be. Ary le hoe mpanompo eto dia mazava fa mametraka olana-pahamela ny momba n'Andriamanitra, nametraka avo dia avo ilay momba n'Andriamanitra. Tena adino tanteraka ny fanompoan-tsampy sy ny firovany, ny fiheverany tena ho zavatra. Ka ny olona anankiray avozon'Andriamanitra ry afa aza adino fa tsy maintsy mahafoy ny lalana tsy izy rehetra dia izay mety ho fanompoan-tsampy sy ny firongany, ary indrindra izay zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Eto ry havako tsara ihany no manazava amintsika fa ny fanompoan-tsampy akory tsy izay zavatra hoetretintsika ihany hoe fanompoan-tsampy, fa izay zavatra rehetra omentsika lanja mihoatra n'Andriamanitra dia efa fanompoan-tsampy avokoa izany. Na inona zany heverinao fa lehibe mihoatra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ka omenao lanja, efa fanompoan-tsampy zany ihany. Raha volany lehibe aminao, efa mpanompo vola ianao. Na inona lehibe eo aminao, aza adino fa fanompoan-tsampy zany. Ny voninahitra ny lehibe aminao, aza adino fa mpanompo voninahitra. Fa raha Andriamanitra kosa ny lehibe aminao dia ho tsaroana mandrakariva fa le Andriamanitra ataonao ambony ny zavatra rehetra, ary izy Andriamanitra ihany no afaka mahatanteraka aminao izay mahasoa sy ny mahatsara. Ary zany lesona azo ny zanak'Israely zany rehefa tafaverina soamantsara avy tany amin'ny fahavalo izy, mba hahatonga azy ireo tena hiverina amin'izany hoe fahatahorana an'Andriamanitra izany. Fa ny faharoa nefa izay fanavozana azon'izy ireo avy any amin'ny fahavalo nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo tafaverina soamantsara izy, dia mila zan'Andriamanitra hoe efa nofidiko ianao ka tsy mba hariko, efa nofidiko ianao ka tsy mba hariko. Raha miainga amin'izany fifidian'Andriamanitra izany ry havako dia tsy zavatra ravoravona tentina ihany zany na hoe taitaitra fotsiny amin'izao dia hoe hifidin'ny zanak'Israely, fa efa nisy tantara lava be nitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'Israely hatrany amin'ireo razambe. Mazava zany ilay Andriamanitra ivavahana dia Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Isika olombelona matetika miovaova araka ny zavatra izay omentsika lanja, fa ilay Andriamanitra tena tsy miova. Izy ihany no Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Nanomboka hatrany amin'ny fidianan'i Abrahama izay nataony sakaiza hatramin'ireo patriarka rehetra dia mazava ry amiko fa Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ary isika ihany koa dia mazava raha tena te hijoro tsara ho amin'ny tena ankasitran'Andriamanitra isika dia ny manompo an'Andriamanitra tsy miova, fa efa nofidian'Andriamanitra ianao ary efa natsanga'Andriamanitra ianao. Ka zany fahalangan'Andriamanitra anao zany hitondrana ho any amin'ny tena fiaina. Fifidian'Andriamanitra ihany koa nefa dia mazava fa misy asa, misy hirana ampanaovin'Andriamanitra azy ireo, dia ny hitory amin'ny manodidina rehetra sy anao hitan'ny olona rehetra fa io le Andriamanitra tena izy, io le Andriamanitra velona, io le Andriamanitra tsy miova. Zany anisan'ny zavatra anankiray izay tsy maintsy ho tanterahan'ny zanak'Israely, antony anankiray ny fidian'Andriamanitra azy. Izy zany no ampisehoan'ny manodidina fa manana Andriamanitra, ary tsy maintsy asehony amin'ny fomba fiainana zany fa tsy azo atao kinafinafina, tsy maintsy asehony amin'ny fifankatiavana tanteraka, amin'ny firaisan-tsaina, amin'ny fiombonana, amin'ny fahatahorana Andriamanitra. Mazava zany
fa rehefa mifidian'andriamanitra isika apetraka avokoa izay zavatra tsy ankasitrahan'andriamanitra fa tsy maintsy mity sika amin'izay hitondran'andriamanitra ny fiainantsika tsiraray avy. Ny manaraka riavako satria aladiny tanina moa ikirano ny zavatra lehibe dia le anjara toeran'ny mpitandrina le mitaizantsika, mikarakaratsika, mikolokolo atsika hahatonga atsika rehetra ho mari-toerana amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra, ka ho tanteraka amintsika tokoa ilay tenin'Andriamanitra hoe mpanompoko ianao efa novidiko ka tsy mba hareko. Misy tantara anankiray ty ny tantara dia mitondra lohateny hoe hitady paradisa, hitady fiainam-baovao. Dia izao nyfandehan'ilay tantara. Misy an'ity ranamana anankiray fandeha hitady zany paradisa zany, dia namboariny avokoa zany ny fomba rehetra, ny fitaovana rehetra mba hahafahany mandeha hitady paradisa, dia namboariny ny vatsiny rehetrarehetra. Rehefa vory avokoa zany zavatra zany miaina izy. Rehefa nandeha izy dia nangetaheta. Dia rehefa nangetaheta izy jereny manodidina tsisy rano, mijereny ny tanàna tsy misy manodidina azy, dia nandeha ihany izy. Rehefa nandeha kelikely izy nahita tanàna anankiray, dia hoy izy andeha hitady rano amin'ity tanàna ity aho. Dia rehefa tonga tao amin'ilay tanàna izy dia niteny tamin'ny olona tao, mba omenareo rano azafady fa tena mangetaheta. Dia lasa ilay olona nety tao an-trano. Netiny avy any, ino izy nareo netiny avy any? Kravaty. Ato aminay ohatsy tsy misy rano, fa zay misy aminay omena ianao. Ino nomeny kravaty? No jereny tsara ilay olona nanome azy, no dineny ambony ambany. Ino no lazay? Na dia inareo mieritreritra zany azy, rano angatahana aminao, kravaty nomenao aho. Tsy misy ilako an'ity kravaty ity, na tsipon'ilay kravaty. Lasa izy na fa tena nana mbola ny ngonongona ihany, olona manafokafoka namana. Maninona rehefa tsy misy tsy mitendry raha zay tsy misy rano aminay, fa maninona homena zavatra hafa zay, nga zay raha ohatran'izao dia homena an'izany, atao an'izany. Kanefa na izany azy, rehefa ngonongonona teo izy tezitra koa dia niaina. Rehefa nandeha kelikely izy lany ny vatsy, ary rehefa lany ny vatsy tonga daholo amin'izay karazana problema maro isan-karazany ity. Nanapa-kevitra izy dia hiverina ody. Kanefa rehefa nieritreritra izy, ny tena manainga tany an-tanàna hoe andeha hijery paradisa dia ndeha hiverina ody, tsy moramora raha vabahazo tonga alao ihany andro. Dia lasa niaina izy. Rehefa nanosy kelikely izy nahita tanàna namirapiratra, dia hoy izy tonga ihany aho, na dia nadaladalainy, na dia nafokainy, na dia natao zavatra maro isan-karazany, na dia nisedra problema, tonga ihany. Fa rehefa tonga teo am-bavahady izy, ino izy ianareo? Nisy soratra ngeza be teo am-bavahady milaza hoe miditra izay manana kravaty. Nokosehany dia mandeha ny masina, inona tsara ny soratra ity? Naveriny dia mandeha miditra izay manana kravaty. Niverina amin'izay mieritreritra, efa mba nisy olona ihany nanome kravaty azy, fa nahazo vavaratsy. Niverina tany efa tsy sahy intsony, ary ny tena loza misy fetra ny afana mijanona ny vavahady. Fa rehefa tapitra ilay fetra dia afatotra atsipy any anatin'ilay afo izay efa voahomana
ho amin'ny olona rehetra tsy manaiky ny fandamina sy tsy voataiza rehetra takotra ny ora tamin'ny nofatorany leranamana natsipy tany anaty ao paradisa ny tadiavina afo no azo paradisa ny tadiavina fahatsokrana tenana no azo ny feny rehefa tsy manaiky fitaizany rehefa tsy manaiky fanabiazana rehefa tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra na dia miezaka mandeha aza mitady paradisa tsy maintsy loza ihany no iafara ka ho antsika ry amina izay manao vavavava tsy ambina io mbola ho azon-drana raha mieritreritra ho tonga any amin'izany lanitra any amin'ilay paradisa faratampo ary zany anisan'ny anankiray andraikitry be mpitana mitaizantsika izy mikarakaratsika izy mamolavolatsika izy mba hahatonga atsika ho voataiza ka hanana anjara any amin'ilay paradisa mandrakizay ilay fiainan'ny lanitra azandino ry avako manavao atsika hatrany Andriamanitra mitaizantsika hatrany Andriamanitra ary milaza amintsika izy mpanomboka ianao efa nofidiko ka tsy mba hareko nantsoin'Andriamanitra isika mba hanompo azy nantsoin'Andriamanitra isika mba hitory ny anara aza mandraraka ilo mbianlo tantera ohatrany ny fanomponao teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen